Lahatra indray miseho nosoratany Solofilala Aina Aisha. Liva Siary ary i olona miaraka amin'ny Arliva no amelona ny tantara. Tovrazana mamonjy no mikajy ny sehatra teknika, Anja Arliva no nanajo tosa. Atrany ve nao miary a? Mandrosoa rehefa ianao ve vahiny no mbola mandona ihany? Ka sao de tsy ato ianao na misy olo-kafa miaraka aminao atoko. Iza ny mahalala? Mba hoaiza moa e. Hoaiza mity mahandro kely. Sady iza koa mba hiaraka amiko ato raha tsy izy ihany. Fa aiza marina moa izay e. Ao? Matory? Matory izy fa saika ataonao inona? Misy an'ity kilalao ty resaka omeko azy. Nefa izy ary zany matory fa io apetrako io re. De indray zany manome azy ka. Ary lalaina. Aleo ianao ihany manome azy fa mitady anao koa nge izy. Eny ary re. Enao koa. Raha izay foana no angatanao ahy de omeko anao e. Fa hono tokoa. Ahoana ny hevitrao tamin'ilay fangatahako anao ravaka ny tokantranoko iny? Okaloha moro lalaina. Fa inona nefa mampisalasala anao e? Tsy tia mihitsy kosa angamba ianao ko. Tena tianao tokoa ka izay no mbola tsy asahiko mamaly anao e. Ka zava-hoary izay zavatra ao anaty eritreritra ao fa tsy azoko e. Fantatrao lalaina fa tsy manana olo-kafa akoatrahy mahandry a. Tsy afaka misaraka izay. Lasa kokoa be ny tsy fantatrao e. Fantatro tokoa aloha no momba ny mahandry ry miary a. Za koa nefa tena niraikim-po taminy e. Raha izay lasanao any tsy asiko olana fa matoky anao fotsiny aho. Eny, ianao ange tena tia azy. Fa matahotra ny reninao ary lalaina. Maninona? Za amin'izao ary efa tsy tianiko maika efa miampy any mahandro koa. Miary a. Fa ianao ve adaly e? Za neny tianao sy anamady anao fa tsy izy mihitsy e. Aza manahy ianao fa raha i mahandro foana tena tiako izy e. Sanatria fiatsaram-belatsiana ena maso anao fa tena vonina handray azy toy ny andraisanao azy. Satria tena tianao anie a. Misaotra ry lalaina. Vonina ary aka andao arosony raha tsika. Ahona tsara hoe ry lalaina. Zay ho ary neny a. Anambady ary miaro ny voafidy ny foko. Fa ianao ty ve efa kondrana mihitsy e. Vehivavy ohatran'ny reny ve? Fa ka de tsy misy hafa misy tany e. Fantatro fa feno fankalana azy ny fonao rery neny a. Nefa de izy no tiako. Ary izy no ampakaroko ery ambony alitara. Lalaina. De mbola tsy lasa lavitra re de ajanony fa sao anenenany. Tsy hitako ne inona ny tiavanao an'iny. Ekeko fa tsara bika manendrika tokoa izy nefa mba atereo kely anie ny fiainany. Tsy mitovy mihitsy sika asa raha mba voamarika eo zany. Sady hoe rasy fitondran-tena hono izy iny taloha. Tsy ary isy lahatra tsony re ianao fa tongotra mbiandakana ny ahy e. Ary tsy miverina tsony io. Mieritreretra kely ihany aloha ianao anaka. Ianao aneny mba hany zanako e. Ay za raha ohatra hoe ratsy fanambadiana eo ianao, izy andray no ateherako eo. Tsy ho ratsy fanambadiana zany re ary neny a. Matoky ahy ianao e. Asako. Ary fantatro ny zavatra ataoko. Maninona nefa ianao raha mba miezaka kely ho tia azy? Zay kosa aloha ry lalaina de lavitra. Fa hono? Fantatrao fa mitsipaka zao anambadianao azy zao ary mba noetriretinao moa le zaza ho amin'io sa jamba ny fitiavana azy koa ianao ka tsy mahita io vagon io. Oka zay ry neny a. Zao fotsiny reny tiako tsapanao ry neny a. Tia azy a. Ary raha mahandro kely kosa tsy ataoko sakana ho an'ny fiadanana izany mihitsy e. Iza moa ny mahalala na zanany koa azy iny fa feniny ianao. Tena efa mirediredy mihitsy ange ianao zany ry neny ka alao ilozako ka. Efa voafidy hatramin'ny andro ny mariazinay koa. Ka miangavy ianao a
miangavy anao an-tanandro fotsiny aho fa andro sarobidy indrindra amin'ny fiainako io ka mino aho fa tsy hamela irery ianao fa hitantana ho telo andro zao nahavitany mariazintsika ary lalaina nefa tsy nahitanao antsika mihitsy ana dia indray mandeha aza fa nisy zavatra nataoko natezitra anao anga tsisika lazao mory lalaina fantatro fa tena tezitra amiko angenao nefa tsy haiko hoe tamin'inony tsy misy an'izany ho lasa ho any amin'ny mandry aloha fa ianao koa ty tohatra miteny foana tsy misy eritreretana ka tena tsy toy mihitsy ny toetra ny lalaina fa misy inona ary izy koa moa anontaniana tsy mety mitempo ohatra ny tsy misy veranga ny feverany aho ato an-trano vao tonga avy miasa izy dia ao amin'ny mahandro eo vao mifoko dia ao raha iresahana izy zara fa mamaly dia ho sanatriny tsy fahadiovako tsony teo am-panambadiana azy ve no anaovan'izao hoe sady tsy fidy no hoany efa nge iny no rano raraka tsy azo rofina tsony koa e dia inona izany izao no ataoko aleo aloha izy tambatambazana ihany sao dia mba mety ihany ka aleo aleoko any mahandro ihany lalaina manina ingetsika raha mba mitsangatsangana milahady efa nanao programa izay sy mahandro fa andeho any ambanivohitra amin'izay amin'ny sabotsy ka latsinainy maraina izay no miverina dia za koa izany miaraka aminareo inena ane efa andeha hiaraka aminay ihany dia miaraka re izany tsika efatra mijanona ianao efa fantatrao ihany angeny tsy fitiavan'neny ianao ka mbola andeha aninona andray ianao andray ry lalaina fa inona loatra nataoko anao no dia ataonao toy izao aza mitomany eo re ianao fa tsy misy maty tokony andahatsahan-dranomaso akory eo lasaka fa maninona te amin'ny birao aty koa ary neny ny fiarabana ve anaka tsy vita akory dia efa fantanina no apetraka amiko ay eny tokoa ay moa sika tsy raitra antsony dia tokony fampiarahaba manao any neny manao any ianao anaka tsy nitsidika ianao dia naleoko za mihitsy ny nakaty fa tena tia hitanao ny ahy oay azafady tokoa rery neny fa tena be asa be aka tena tsy tafavily tsony eno anaka ka manao any za tokantrano vao ao izy ao ry neny hafahafa ange izany valim-teninao izany ry lalainy fa misy inona tsy misy neneny izany reo ry neny raha mba fantatrao mantsy ry neny fa tsy araka ny nanam-poizako azy tokoa izy ao fa misy inona marina nefa izay angely efa nampoiziko ianao koa moa reny misakanana tsy azo zao sisa ny vokany efa ny tena fa tsy tovavy toy reny ny tokony hovadinao efa anao mafy loha mangina rery neny fa ny lohako aza marary aleo mihitsy aloha andana mihitsy aloha reo no mody fa amin'ny sabotsy maraina alohan'ny andehananay sy mahandry any ambanivohitra dia andalo any zaika fa nga miary tsy hiaraka aminareo mamonjy anay ihany ndray izy mamonjy anay ihany izy amin'ny lahady fa mbola misy zavatra ataonay sabotsy sady za koa tsy mira azy makany amiko any ndry so dia tokony tsy hoany koa ary inona koa nefa no itiavanao an'iny zaza semban'iny semban'izany re izy rineny eo amasoko tiako fotsiny iny zaza iny ka raha tsy avelanao miditra any an-trano izy tsy maninona fa tsy hoany koa ka rehefa tonga avy ianareo lasa ary aloha fa amin'ny sabotsy zany eny ary re rineny fa veloma lasa ry zay mba andraso aloha aky sakafo maraina vao mandeha fa inona moa no mamaika anareo any any amin'ny eny ndray izay no misakafo dia sakafo efa vonon'izao ve ky dia ilozana fotsiny tsy hoe vao andrahoana angefa efa io ao indray ariko ao lesy ny mandry fa nano lalainy lahy
sakafo ny vava. Matsiro. Ao e. Tena merinana mihitsy anie ty zazany lalainy ty. Baba dia bisou letsy. Ao. Misotro rano kely indray ny zandriny zoky a. Tena tiany lalaina mihitsy mahandro. Za dia ataony toy ny tsy misy. Tokony ho tsapany nefa fa tsy sitrapoko mihitsy ny tranga rehetra tamin'ity fiainana be erisitra ity. Lalaina. Lalaina. Miantso anao ange zahay. Mbola tia avy ianao? Ahoana tsara? Mbola tia avy eo ahy ianao. Fa inona nefa mahatonga anao anontany an'izany e? Tena tsapako fa tsy mindraraha tsony ianao na dia ny manoroka aza ange tsy ataonao tsony. Aiza kosa e. Anarany fotsiny tsika no miray fandriana fa lamosina foana no omenao ahy. Aiza ve ny lokalokanao talohan'ny mariazintsika ireny? Tena mijaly sy diso fanantenana ary lalaina. Diso fanantenana ianao? Ary zaka? Tsy nieritreretinao fa tena diso fanantenana lavitra noho ianao ah. Tena tia sy nity anao tamin'ny fokomanontolo ah nefa fitifeny fitaka no natolotra ao ah. Ka tsy misy kazany tsony rery miary ah. Efa nandrarana eny tsy hanambady anao nefa mbola nataoko tony tsy nisy ihany zany. Satria tena tia anao ane ah. I mahandry no tiaviko toy ny zandriko pirofo ny fitiavako anao. Ny rainao ah zany ampigadrana tsy natakaloko mihitsy ary tsy nataoko ampiotsona ny fitiavantsika. Zavatra raha ihany anefa no tiako sandany zany rehetra zany. Indrisa nefa efa nomenao olo-kafa talohako le izy. Mifona ary lalaina. Mivalo rehefa tena tsy fidinao angy. Ay moa fantatrao ihany le izy. Nefa tsy nilaza tamiko meloa akory ianao. Nofahananao lalitra o. Tena tianao ary lalaina. Mifona re. Ny fahadiovanao ny tokony ho pirofo-pitiavana lehibe nasehonao ary ery miary ah. Tsy afaka nanome azy zany anefa ianao. Avelao aloha akasaina kely. Eritreretako an'izay tokony atao. Eny ary lalaina. Rehefa izay ny sitrako tsy mampaninona. Fantatro fa diso anefa kosa tsy fidinao angy na tonga n'izany. Mino fa any andro iray mbola mela ihany ianao. Efa ho avy izay lalaina rionja. Sao dia mba tokony handeha ary mamany lalaina fa sao dia mahasositra ka. Ka tsy hoe dia ahita azy ve ndrika inona indray ny tsy hoandry azy io e. Ka efa 3 taona nge izay zao no tsy nifankahita ka sao dia hafahafa ny fionanay e. Fa nanao ahoana aloha ny fianaran-dritany an-dafitany e. Ay ve vita soma tsara ihany ka. Ay tena hipetraka tanteraka ty zany ry zany zao. Ie fa andray ny asako mihitsy ary azo aoko. Ody rery nena. Mandroso re anako. Ha? Ay ve misy vahiny ato e. Hely zany rionja. Manahoana aloha ianao e. Ary zanako ve ty zazakely ty? Mody atao hoe zany na dia tsy zany mihitsy azy. Zany ve? Aha. Fa inona aloha vaovao nentinao hatramin'izay antaonany tsinoanany izay? Inona moa vaovao eo fa ianao no tao hoe nanambady. Iza indray ny nanamafy tamin-driany zany ary. Zany aloha ny hainko e. Ao aloha re miara misakafo maraina fa zavokisana ao resaka eo fotsiny ty zanak'olo ty e. Eny tokoa. Ao re ry ondra mandraisa kely e. Ai aza misahirana re nareo. Za nge fa nisakafo e. Ao rehefa tsy maninona e. Fa hono ary ondra? Inona marina moa zao ny asanao? Dokotera. Dokotera? Tena tsy manaiky mihitsy mantsy ianao raha tsy tonga tamin'izany e. Ka zany kosa ve ny elako teto an-tandrazana sy ny nandozaka anao dia amelako raha tsy sotratrako e. Fa mahana fandarana mpitona marina ve ianao amin'ity farany anaro ty no ianaro anankiroa reo e. Fa hoana e. Izay mantsy ho any ambanivohitra raha anaraka an'endry. Ka sao dia masosotra ny vadinao ange. Ajanony ihany zany resaka zany fa andao ndry raha hiaraka aminay e. Andao ilay anatrano netindry. Na re zany andao are. Sady ela be koa tsy tany ambanivohitra zany. Eo taty aloha izazy iny trotroko dia andao andeha are. Lasa ry zerina eny fa veloma.
Eny ary e, mazahoa rivotra tsara e. Saotra e. Tena nafinaritra be kosa aloha unika indrindra lalaina fa misaotra anao a. Ianao zao no isaoranako. Raha tsy teo ianao mety ho nangingina mihitsy izay sy mahandro kely. Tena tianao tokoa mihitsy aloha ty zazy ty ry lalaina. Sarotra aloha mandainga fa tena raiky pitiany mihitsy ary onja. Ka ny asembanany ve ny tiavanao azy sa mety ho ao anatiny ihany izany fa za aloha efa tena zatra azy mihitsy. Na za koa aza nge tena lasa tsy nafoy azy ry lalaina e. Ampiko ve ianao hitondra an'ireto etanao reto e? Zakako reto fa lao za ihany mitondra azy e. Fa tsy androso ve aloha nareo e? Aleo reo zokony ao aoriana fa tena mbola hiasa zaoko. Fa roviana indray ary sika no afaka miaona e. Ry lalaina. Aza manome fakapanahy ianao e. Za nge tena mbola te hiresaka be amindry e. Mandalova ary any an-trano e. Ay. De rehefa makaity anao de mba eto koa mahandro sa ahoana? Eny ary re. Veloma ary. Veloma lalaina. De hoeliko ve ny manaiky ny mbola ionana amin'ny lalaina e. Nefa tsoroko fa tena mbola ty azy ana de efa fantatro zao aza fa manambady izy. Zay koa angelo tsy nisaraka mazava fa iny za lasa nianatra tampoka tany an-dafy iny de tsy nifankahita intsony fotsiny zay. Le tsy ry mahandry aloha ataoko any amin'ny efitra lala de hiasa fa tara. Zay. Baibay e. Tsy mba makao any efitrantsika kory ve ianao dia andeha e? Maika rery miary a. Efa tokony ho any am-piasana mihitsy amin'izao oro zao. Na izany aza ve aiki. Maika. Efa 2 andro nge zao nareo tsy teto hoe tena nalahelo anareo a. Aza manao ohatran'ny zazakely ohatran'io rery miary a. Nanahoana tra ny dianareo sy mahandro tany e? Mahafinaritra. Tena tsy fotoana n'izany mihitsy aloha fa lasa ka. Tara fa lasa aloha. Everiko mba ampitony ny adezerany ny diany tany iny nefa tao vao maika nanampitrotraka. Nareo no ataoko hoe iza no hitarainako. Raha mba any amin'ireny ihany mila hevitra nefa jereko moa ty ireny tsy ho latsa ve no ho azoko any. Aleo aloha eviana amin'izao e. Ody lalaina. Ay, tena ineny izany marina. Inona koa no alihana aty? Aty ve ianao ry lalaina? Tsy ato re izy fa mandro soa trano ry neny a. Aiza mety ahitako azy fa somary maimaiky ihany aho e. Aiza rery ny neniny de tsy androso akory e. Indri ve marenina sa ahoana e. Efa hoe maika fa aizy lalaina. Vao lasa ny asa vao teo nge izy. Ay, teneny izy fa mitady azy teto a. Lasa. Loza zany raha toetran'olona marina. Tena efa mba nanampitamby azy ihany efa izy mihitsy no efa loza. Zany ve ny olona saika iresahako ny olona misy eo aminay sy lalainy? So ihany efa tsy mitonantonana na tany. Fangatsy mba azo fitainana impitso mihitsy ny asanao ry lalaina. Efa ho ray volana ve zay ianao ohatra zao foana vao miditra ny trano efa 10 alina ngizy zao e. Tsy moramora nge ny mitady vola fa efa sarotra zao ny fiainany. Tsy maintsy ohatr'izany foana vao mahazo vola. Piasa birao nge ianao ry lalaina fa tsy hoe soferana taksi na mpivarotra e. Ka ody aninona koa moa e. Andray ry lalaina. Inona? Zany ve ny mba teninao e? Tena mihevitra ho tsy misy fotony mihitsy ianao. Tsy noho izange no natonga an'izany sao de adinonao e. Ka roviana ary ianao vao amelahy e. Farafaratsiny ianao no mba milaza tamiko meloa ny antony natonga an'izany fa tsy nangina fotsiny. Ka tianao ary ve ny alala ny tantarako? Tsy. Aleo ianao ny ianao fa tara loatra. De zao foana ary ve no iainantsika ato e. Tsy misy masoandro mihiratra mihitsy. Na izaho koa aza nge tsy nanantena an'izao ry miary. Ataoko fa tsy ametsy ny akosa ianao. Eny e.
fantatro fa ahany fahadisoana nefa tsy mba hainao ve le teny hoe famelan-keloka ry lalainy. Ny any sisa fantatro dia ny fahadisom-panantenana rery miary a. Na i mahandro koa aza ngery lalaina tsy mety matory, tsy mety mihinan-kanina fa dia miandry ianao foany. Zany ve? Tsy mety matory izy fa dia mibadabada foana hoe laina. Eny ho avy ary aloha dia ampatory azy. Misaotra ry lalaina. Inona moa ny isaoranao efa niteneniko ianao fa tena tiany mahandry ka tsy sakafo zany ianao? Efa ninana. Fa taiza ianao no ninana ka? Aleo ary atory fa tena reraka. Fa tsy ny telefona veka inareo ny tsy nandalo. Tena nangina rery tato mihitsy Tena sahirana Rionja. Fa nga ianao biasa be. Aka. Tena miadana saiko Rionja. Fa maninona? Tena teo aty aminao toy ireny fanaoko isakarivo ireny nefa tsy mety matory mihitsy ny mahandro fa miandry afoana. So dia mba miary kosa ary miandry ianao ka. Tena mahandro mihitsy re. Fa raha tsy zany ve ho verevitra sahala amin'izao. Fa maninona koa moa izy raha hoe entina miaraka aminao aty na za koa zany mba elaela tsy nahita azy. Fomba ahoana moa nitondrako azy amin'ny andro alina aty re. Ka amin'ny atoandro indray zany nareo sy izy makatiry lalaina. Amin'izay koa tsy misakafo rery intsony. Eny ary re. Zany hoe avy any am-piasana dia maka azy dia avy makaty izay. Mety mihitsy zany. Fa hono aloha efa miay any amintsika angano ny vadinao. Fa maninona? Satria tsapako fa tena melalina ny fitiavantsika ary lalaina. Tena mety ianao andro aman'alina ni ahy. Zany ve Rionja? Za koa nge tena tianao nefa na zany aza tsy manaiky nisaranao amin'ny araka. Fa inona ny antony? Ka mampalahelo any mahandro ry lalaina. Tsapako fa tena miraiki-po tanteraka aminao izy azy iny. Mo miary koa angeny namako tiako indrindra tamin'izay mbola nianatra. Eny misy marina ihany aloha ianao nefa na izany aza tokony ianao sorona ny fiainako ho azy ve hoy ianao ianao ihany ny afaka mamaly an'izany fanontaniana izany ry lalaina. Dia aleoko ihany aloha mangalam-pity ohatr'izao fa toa tsy vitako ny jery ny fijaliana iny zaza iny raha ilaozanao io ka. Misaotra Rionja. Tena hafa samy olona mihitsy angenao nahoana reny tsy ianao ny lasa vadiko Karaha za ange ny vadinao dia tsy nalala mahandry ianao mety tsy toy izao koa raha ny fifankatiavantsika. Marina ny ianao fa otra miteniteny foana. Zany mihitsy. Aleo aloky andefa efa tena alina be ny andro. Eny ary raha pisa atoandro zany Valeria fa tonga tampoka aty amiko ianao. Tsy tonga tampoka mihitsy ary neny fa ianao nge nefa 14. Ka ianao kosa nge tsy hita mihitsy atsona any am-piasana tsy ahony ianao. Jerena any an-trano any am-piasana ahony ianao. Fa makaiza foana ianao ty Dia indray mandeha ve neny no mba mitady aka tsy nahita dia lazaina hoe foana Fa taiza marina ianao io aza be fanontaniana rery neny fa efa ity inona ny tadiavanao Zao re anako andeha ho any amin'ny Stefana ny Mahajanga eo amin'ny ray volana na maherikely ao no hoany ka asa raha mba miandry ity trano ity ianao fa tsy azo avela mikady fotsiny anie ity trano ity fa efa be dia be ny olon-dratsy zao orineny zany sao dia veriny fa mbola ilalaina kely taloha ihany ary za nge efa manamady rineny ary ataoko ahoana koa ary ny tokantranoko. Tokantrano efa tsy mandeha intsony ve amakiana aloha aza manao an'izany kosa ianao rineny mbola mpivady ara-dalàna anie izay sy miary fa sao dia dinonao resaka zany tokoa ianao fa aiza ho ahy ionjy aiza nefa nao lalako an'izay misy azy sao dia verinao fa zaza vao teraka ho maly ary ka tsy mahalala ny zava-misy eo amin'ny fiainanao ka izany indray ny mody ivarotanao sakabe aloha eo. Fa inona nefa ny tena tianay no teneniny tsy misy malala nge fa miaraka nareo za indray ny mody hodinao fanina io miary angamba ny sisa tsy malala na mody tsy malala koa azy marina ve zany rineny
Za ve dia tokony handainga aminao e. Fa raha ny hevitro no tianao fantatra dia izao. Toa ny onja reny mihitsy ny tokony sahazanao. Reny ka vehivavy a. Sady navita fianarana, ny tsara asa, ny tsara fitondran-tena ihany koa. Aza dia mirediredy rery neny fa dia ilozako angamba aloha ianao ka. Dia izy are zany niandry ny tranoko ry lalainy e. Tena folo afatra mihitsy ane da toanao amin'ny tokony hatongavako any e. Mandehana re ianao fa jereko matetika ao ny trano e. Dia mba hitondray satroka tsara tarehy mahandro fa aty zao no nerako ny ianao. Ay, zay zany avokoa ve dia ilaina vidiny e. Hitondrako re izy fa aza manahy ianao e. Eny ary rery neny a dia bonne vacances e. Misaotra anaka. Tena malilo ny sofoko. Leo aho maheno an'izao olona tsy adala tsy eny rehetra izao fa manitsaka ny vadiko. Nataoko ny tsy ino azy ireny nefa endrisy manapirofo ny fahamarinany ny ataon'ny lalaina. Amin'ny atoandro dia manao tsidipahatra maka sy manaritra ny mahandro kely dia lasa. Amin'ny hariva efa ho amin'ny 10 alina vao mody. Amin'izay tsy mety misakafo fa milaza ho efa avy nihinana foana. Taiza nefa tsy fantatro. Ny akanjony moa avy any tsara petraka ery, ny kravaty, ny kolina. Le indray mandeha ery moa za zao no nahita fa efa kely sisa dia niendaka le bokotra tamin'ny lompany. Maika izy ka tsy voapetraka. Avy any izy nefa efa vao mafy tsara ery le izy. Za koa moa tsy samy teny fa dia raisiko mbola noho izaho ihany no antony mahatonga izany rehetrarehetra izany. Ay ve mbola tsy matory ianao e? Miandry anao aho sady mbola tsy nisakafo koa. Tsy efa miteny anao ave hoe aza miandry aho. Ka tena tsy mahalatsaka-kanina mihitsy ange aho votsy eo ianao ry tena leo an'izao fiainantsika izao mihitsy ary miary a. Andeha Zary ve tsy leo dia ianao indray ve no manao ohatran'izao e? Leo mihatsara vela tsy aminao arery miary a. Tsy aloha misaraka tsy misy maratra izay mifankahala-po ato fotsiny. Tsy hankahalanao mihitsy ary lalaina. Tena mbola tianao ange ahy. Oka izay ny resaka fitiavana ary miary a. Ampy izay. Mifangatahako farany aminao dia izao. Avelao mba hijery matetika ny mahandry. Eny ary mandehana raha andeha ianao ry lalaina. Azadiny fotsiny fa mbola tena tianao ary ny momba mahandry samy mangataka anao mba hijery azy. Efa fantatro hatry ny ela mantsy fa tsy noho izaho intsony no dinao ato an-trano fa noho izy. Izay izay ny zava-misy rery onja. Asa raha avelanao hiary hipetraka aminao ato a. Raha tsy mety nefa tsy maninona fa ho any an-tranony eny a. Izy koa moa mbola tsy ao raty io. Aza mirediredy ry lalaina. Ato izany ianao no mipetraka. Nefa na izany aza malahelo amin'ny miary sy mahandry a. Tena namako ange izy iny fa iny nefa dia vitako ny nakanao vatiny. Oka re izany efa lany fa efa vita izany e. Aloha zavatra fa mihitsy no resahana ka. Misy zavatra tiako lazaina anao tokoa aloha ry lalaina momba mahandry a. Efa hoe leo aho a. Leo a. Aleo izany janonany fa ianao koa. Tena important be mihitsy ange izany ry lalaina e. Tadidinao moa le zany nandefa email tamin'le dokotera namako tany Lyon. Ay, efa maninona? Io, jerenao. Tia ny fakisana valino avy ho tonga ho maly. Vakio nge e? Inona nefa ny dikan'ireo terma médical be dia be ireo fa tsy misy azoko mihitsy. Sao rery lalaina. Mety isy moyen ihany ny tsabonany mahandro kely raha mbola tsy feno 10 taona izy. Zany very onja. Tena marina izany e. Fa kosa tsy maintsy any an-dafy no atao ny fitsaboana azy. Ka inona moa ny olana ka? Vonina nanao an'izay asitrana n'iny zazy iny ary onja. Na za koa zany vonina mihitsy asa miary na naiky na ahoanako. Ahoana reziny tsy anaiky e.
asako tena fahasoavana avy amin'Andriamanitra nge zao ka ho laviny ahoana indray re aleo rehefa iresaka amin'ny sika isanao amin'ny herinandro e zasy ianao ve aha isika isanao fa iza indray ary ka sao dia tsy mety ny ankanesako andro lalaina ka tsy misy an'izany re ianao ihany ange no nikaroka ny zezitsaboana ny zazakely e eny ary ho any ara heverinao fa tokony ho any tokoa tena ato angambo ty adresy tika tena ato mihitsy nefa inona moa no alehako aty hijery ny fahoriako ihany aleo rangahy hiditra fa zay alehany ihany dia alehany sady eko mahandry hoay ohatrany mahalala mihitsy izy hoe ato le trano falehany ave ary teny zandro ny zoko fa hiditra tsika ave efa taty angalo mahandry kely handray tena faly be mihitsy ange ianao zany ary mahandry odio otry iza koa ary zany olona tonga nelanelam-potoana zany mandrosoa ary toy ionja toy miary mahazo mandroso ve mademoiselle ionja mandrosoa kia ai aza sina zany mademoiselle zany moa fa ohatran'ny hafahafa be zany ka eny ary raha izay no fantatro fa mety azafady aloha fa tonga anelanelam-potoana be zay ai tsy misy tsiny rehefa inona aloha za tatondehanareo inona hoana le an'ity mahandro kely ny taty aty avy kely aloha ary raisiko ao dia biso taty aloha fa efa ela be mihitsy ianao zany tsy taty tena efa satranao mihitsy ange izy zany rionja ka oka ve efa fantatro hoe fa ao ve aloha lalaina rionja ay ve izy ny tadiavinao any am-piasana izy na za koa aza tokony tsy hotratranareo teto fa manavy dia nahazo ireo po fa zay ny mba natratraranareo atato ka ianao mihitsy ange ny tadiaviko fa tsy dia izy loatra aloha ay ka hoeto ary ny teninao fa meno zao anery onja 3 andro zay lalaina tsy nody tany an-trano ka aza tapahanao aloha ny teniko fa zao tao anatin'izay 3 andro zay tena zarafa matory mahandro fa mitady azo foana tsy mety mihinan-kanina fa zatra ny fahanany jereo sady ange ny fiainany tena matahotra ary onja fa sao dia manino eo ny zandroko tena tsy hitako aloha izay ho tenenina anao ry miary mahay lalaina koa zange ato isaky ny mihetsika dia miteny amahandro foana ohatr'izao izay sy mahandro manao an'izao na milalao hoe ohatr'izao izay ohatr'izao zao le ry efa matory sy ny sisa fa mono misy fanontaniana tiako apetraka aminao ihany aloha ka asa raha hoe afaka mamaly amikitsy-po ianao apetrao ny fanontanianao raha azoko valiana tena tian'ny lalaina tanteraka ve ianao tsy miambaamba mamaly anao fa eny ny valiny ary mahandro tianao ve izy tsy fantatro hoe inona ny tianao renesina fa zao fotsiny azoko avaly anao tena lasa tsy mahasaraka azy ary na izy koa ary hitanao teo ny fietsiny raha vao nahitako ka afaka hitony ny tiavako azy ary ve ianao fa inona nefa ny antony anontanianao an'izany rehetra zany tsy azoko mihitsy fa izao tokoa aloha fa saika adiniko saika ho any aminareo izay sy lalaina amin'ny herinandro iny fa ninona asa nefa raha tokony ho lazaiko anao na tokony hoe mbola hiandry any lalaina le resaka ika efa voalazanao ihany reka manina raha tohizany inona ny tadiavanareo zao ary misy dokotera zay any andafy andry miary laza izy fa afaka hitsabo any mahandro satria efa nilazaiko azy ny mombamomba ny mahandro rehetra hitsabo any mahandro dia ahoana ry izy zany ninona indray alefatsika ho tsaboana any izy ka asa raha afaka andolo sarany zany na tsy ho afaka aza mieritreritra ry any amin'izany ianao fa efa ndresaka izay sy lalaina zay no hiantoka ny fitsaboana azy rehetra ka sao dia tsy mety ry zany tsy misy an'izany ry miary
Na dia ny mahampinamana antsika fahiny fotsiny aza re ny fanekenao sisa nandrasanay dia anefa ny dossier andefa ny dossier any izay. Misaotra re moka tsy haravan'ny finamanantsika izao zava-miseho izao. Tena falasahirana tika tsy hitako intsony izay atao e. Totra ny fanina koa fa leo aloha ody ka. Sao dia tokony ateriko arenao ka. Tsy maninona fa aleo fotsiny aho ody dia aleo hijanona aty mahandro fa sady tsy azaka azy mila mahita nalaina koa izy fa izay no tena antondianay e. Eny ary mandalo any aminao izay raha mipito fa ifambidinika ny momba n'izany zavatra rehetra izany. Aza manary ianao fa ho karakaraiko tsara mahandro kely e. Eny ary ianao izany tady azy any ry miary mipetrapetra e. Misaotra re onja azafady fa nanelingelina taty ampiasana e. Eno fa inona aloha za atao atondianao e. Saika ny vaovao momba ny mahandro azy za e. Efa ho herinandro mantsy izao izy no lasany nefa mbola tsy nahenoana vaovao ihany ny tany. Ny telefona tokoa aloha le dokotera mikarakara azy ihany e. Efa vonona daholo ny zavatra rehetra hitsaboana azy ihany ka amin'ny herinandro ihany no atao ny intervention. Fa maninona nefa ny mila fotoana maharitra ohatran'izany e. Ka tena sarotra angeza ny zavatra atao izany ry miary ka tsy maintsy atao milamina tsara e. Fa sao dia mba misy riska ihany ary aloha tia opération atao amin'ny mahandro ty raha izany e. Zao rehefa intervention médicale ry miary dia misy riska foana fa kosa amin'izao fotoana izao efa tena mandroso sehatra raha médicale ka efa azo fehezina tsara reny riska reny ka tsy misy atahorana e. Ka sao dia mba tokony ho any ary ahy e. Tsy dia misy ilananao loatra ange ihany e. Efa misy infirmière spéciale natokana ho azy irery ihany. Izay ny mikarakary azy. Tsy vao izao ange ny misy zazana lefa ho tsaboana ohatr'izao any an-dafy ihany e. Efa be ny mpanao izany aty amintsika. Aza manahy ianao fa tena atokisako anie ilay mpitsabo any e. Eny ary rehefa ianao no miteny an'izany dia matoky ahy e. Ary mbola mamerina ny fisaorana anareo ihany tamin'ny vitanareo rehetra. Rehefa sitrana angamby iny zanoko iny vao mba hita an'izany hoe asambarana izany Tsy misy isaorana re izany fa zaza raha manana iny e. Ka tsy aloha ve ilozako amin'izay aloha ianao fa sady be ny olona milahatra ao no somary maimaika ihany koa e. Eny ary ny miary aza matahotra fa raha vao misy vaovao dia tsy maintsy ilazako foana ianao. Misaotra indrindra lasa raha veloma e. Veloma. Tena mietsika indray ilay aretiko marina. Efa fantatra fa tsy ho ela angamba ny farany. Nefa na izany aza tsy kiva satria mbola mila mahandry. Angamba tonga ny fotoana ilazako ny marina amin'ny lalaina. Nefa inona tsony moa tokony ilazako izany aminy. Efa tsy vadiko tsony ange izy. Nefa tokony hahalala ny marina ihany angamba izy. Ody ry miary Tena izy mihitsy izay marina. Mandrosoa e. Manao ny miary ndry Manao any ianao. fa ngaty salamalama ianao to eto-pandrena. Fa nga ianao rery nakaty. Za rery fa mitady an'iontra nga ianao. Fa inona ny vaovao nentinao ary? Vaovao tsara ry miary Ay, ka izay no nahatonga akaty aminao mivantana ilazana izany. fa misy inony? Tsy izany fa vita somatsara hono ny opération ny mahandry. Ndray na dia somary nanahirana kely any aza. tena faly ary lalaina. Misaotra nareo sionja fa raha tsy teo nareo mety ho tsy nisy izao. Tsy misy isoranao aza any fa hono marary nga ianao io e. Marary tokoa ary lalaina ary tena saika andeha hitady anao mihitsy aho zao. Fa marary inona ianao? Tsy dia izany loatra ny tetiavako anao fa misy fanomezana omeko anao io amin'ny valopy akaiky ny tele io. Fa inona ny ao? Alaivo re dia sokafy. Ahoe ndray ary to taratasy na divorce. Fa inona ny anton'izao ry miary
manome anao ny fahalalahana ahafahanao manambady ny olona tena tianao sy afaka hanomeza tsy nomeko anao ary lalaina nosomeanao ny sisa tsy ampy amin'ny taratasy iny. Tena tsy hitako izay tenenanao ry miary. Efa be koa ny resaka ny fanaovantsika hatramin'izay ka fataoko fa tsy misy ambaratsony koa e. Nefa tiako kosa ny alalahanao ny fiainako talohan'ny alalanao aho. Tokony alala tokoa ianao, zonao zany. Sao dia nireraka anao indray re izany? Tsy maintsy miteny aho dia mbola omen'Andriamanitra fa ahafahana hiteny. Eny e, ho eto ary ny teninao. Fantatrao fa nigatra ny raiko, maty ny reniko. Onjaonjoko sariry sisa ny fiainako. Zaza vao 12 taona monja tamin'izany. Tsy maintsy namela ny fahazazako tsy fidiny ka niseho tena ho lehibe mba hiatrika ity fiainana toa ady tsy misy faranty. Eny efa fantatro nge izany ry miary. Fantoy tsy fantatrao e. Vao voalevina mantsiny eny ka lasa daholo ireo olona nanatrika dia zasy mahandra rehetra sisa ny tao an-trano. Nisy lehilahy lehibe iray izay niditra sy niambahamba akory tao aminay. Avindry ampifoko ry miary kely. Aza matahotra fa raisy hoton'ny iray indray fa namany aho mantsy hozy izy tamin'izay. Niahotra nanatona azy. Nahita an'izany izy dia nanatona ka nitrotro aho. Ary nidiny teny ambony fandriana dia hozy indray izy hoe vonina ny amelona nareo menadakely raha manaiky ny anao izay zavatra angatahako indriry miary. Ary tsy hitantarany fahatongavako ato na amin'iza na amin'iza. Mbola zaza moa tamin'izany ka tsy nahalala marina izay nitadiaviny ka sady natahotra nantany azy an'izany zavatra ilainy izany. Sady nisavosavony aho no nitsangana izy ary niteny izy fa raha-pitsy indray izy tonga eto iresaka amiko ka tolorany vola bebe ana dia hozy izy hoe tia hozy izy aloha hividianana izay ilainao sy mahandro mandra-patongako fa tsy maintsy mandeha hony aloha izy. Indray ry miary. Fa daiza aloha ny fianakavianao no tsy mba niara-mipetraka taminareo akory? Tsy mba nisy havanay akory ange tamin'izany fa mpiray vody-rindrina ihany no tao e. Nanary tena hono mantsy reto ray aman-dreninay fa tsy navela ny fianakaviana roa tonta hivady izy ireo e. So dia mba tokony hakaina kely marina re aloha ianao fa mireraka be nge ianao izany e? Marina tokoa izany fa aleo ary aloha atory fa rariva raha ohatra ka hoe manam-potoana nareo sonja dia tongava aty. Dia izany tokoa ve ny tantarany miary ny lalainy e? Tena mampalahelo ahy izy ka. Mbola pahany ihany izany fa venetsika avy eo ny toy ihany. Ka sao dia tokony tsy akaty ary ahy e. Isika sy anao mihitsy ange ny tadiaviny. Sao dia efa tonga koa tiako. O dia kiry miary a. Mandrosonareo fa miandranareo mihitsy koa e. Tena reraka be mihitsy ange izany fijeriko anao izany ry miary e. Sao dia tokony hojereko ary aloha ianao tika. Aleo ry amin'izao fa herim-po verimaina fotsiny izany. Fa izao aleo aloha faranako ny tantarako dia avy eo hita eo ihany izay atao e. Eny e, toy izao ary ny tantaranao. Dia tonga ho any ampitso e. Dia tonga koa le rangahy teo ampampatoriana ny mahandro ihany tratrany. Tonga dia natory teo anilako izy. Nisafosafony teo dia norokoroany. Isakiteny anefa tapena ny vavako. Manaitra ny mahandro ianao izy ka mangina. Dia fantatrareo ny toeny e. Vita ny zavatra nilainy. Tonga tsy tapaka isan'andro izy ary nanome izay rehetra nilaina menadà tokoa. Ny sandany anefa dia niara-natory tamin'ny foana isan'andro. Maninona nefa tsy nitantaraina tamin'ny olona hafa e. Ka sady tsy navelana ny tsy mba nisy nitaraina kokoa hitantarako an'izany e. Ary taizany nefa ran'ilay rangahy? Eno a. 12 taona ny nanombohany izany. Tsy nijanona mihitsy nefa raha tsy niampitsony nalalako anao ry lalaina. Ndre? Fa hoana?
efa ny lehibe noho izany sakanany foana tsy hanana oloka afakoatra azy eo amin'ny fiainako. Mivosaka tokoa tamin'izany satria raha onana fa izay olona iaraka amiko ny tsy isy azakany mahandry fa izy irery ihany no mahazaka azy. Hitako anefa ny fitiavana ho an'ny mahandry lalaina iny andro voalohany hitako anao iny ka dia nitsoroko taminy fisinao. Tena naiky mora ve izy ry miara? Nazy izy fa tsy tady azy ihany ve hony ary efa tsy mahatady any mahandry izay olona miaraka amiko ka dia lasa izy ary tsy hitako tsony mandraika ankehitriny. Ka maninona nefa raha mba nilazainao tamiko talohan'ny vaditsika izany rehetra izany? Menatra ry lalaina, menatra anao, menatra ny tenako. Naleoko nangina mba tsy ampitombo ny ratra-poko izany. Aretinina marina nefa mahazo anao ry miara. Ny kansera hono mahazo ahy. Kansera? Fa adena ahoana loatra re? Potika daholo ny taova ao anaty koa ry anza. Vokatry ny fanaovan'ilay rangahiana keriny atao anatin'izay 5 taona izay. Tena efa voafetra ny andro iainako ry lalaina sy onja. Aza manao an'izany aky fa mahireza. Mifona aminao ary miary tsaratsara anao foana hatramin'izay fa tsy nanady ny tena marina tokoa. Mety izay angamba no efa voasorotra ho lalantsika ry lalaina. Na tsy nisy mantsy izao mety ho tsy nahita ny onjy ianao ary tsy ho sitrana toy izao mahandry kely. Aleo aloha iloza kely nareo fa angamba misy resaka tokony fanaovanareo roa samy rery. Mijanona ry onja fa ina tsony moa ny resaka tokony fanaovanay ka hafenina anao fa saika mba hangataka zavatra aminareo roa raha ohatra ka hoe azo atao. Lazao ry miary inona ny tadiavinao e? Ny momba ny mahandro ry onja. Fantatro fa efa madiva ny andro sisa iainako. Tsy haritra ny voan'ny dadanay ponja tsony angamba ka miangavy anareo mba taizao mahandro mandrapatonga ny fotoana ivoan'ny dadan'ny fonjy. Raha zany foana ki aza manafa vonina ny taizaza sy lalaina. Sa hoana ry lalaina? Marina izany ary aza manahy ianao fa raha sitrakao dia atsanganay mihitsy izy voalohany zanakay. Misaotranareo amin'izany fa ondoko aloha roviny mahandro no ody. Raha afaka pitso raha sitrapon'Andriamanitra tena salama amin'izay izany izy. Aiza moa tonga dia hoe salama iny eo fa ho azony tsikelikely eny ny fahasalamany efa mahay miarina ange hono izy ihany Zany very onjy. Tena ho sitrana ary hitovy amin'ny zaza rehetra izy fa aza manahy ianao tena faly ary izy roa ho sitrana ihany le zandriko le hany fifaliako sisa teto amin'ity tany ity. Oko aloha zany fa sao anderaka anao ny firesahana be dia be eo mbola hiandry ny fahatongava mandry ange sika marina zany fa aleo tsy titiana ny ainy. Aiza ihany re lalaina ny avion tokony hitondra mahandry mbola ho avy foana re izy fa tara fotsiny angamba fa aza manoatra an'eo ianao ka tena efa taratsasakadiny bezo kosa ngery lalaina tena te ahita ny sandroko iny mafy dia mafy mihitsy ary zany. Na reo roa koa reto tsy mba manana faharetana mihitsy. Ahita azy foana re nareo fa mba maharita kely ka tena mila tsy tafatombona mihitsy ange na izaho koa aza ngery onjy. Jereo nareo fa ohatra ny takoritsika be ny any ange reto pitsena ary lalaina tsy misy nenineniny zany re eo fa nareo koa tsy mahatombo-tsaina mihitsy ka marina neny teny miary jerenao fa ohatra misahotakotaka be ihany ny olona rehetrako fa misy inona ary aleo ary ho anontaniako ery amin'ny réception fa andrasanareo roa vetivety eto aingany ianao ie lasa ry tena misy zavatra manindry mandry azy zany ry onjaka oka aloha samy motony sika sy ianao fa mazah koa aza nge tsy mety mandry mihitsy ny saiko fa ohatrany hoe misy loza ho avy zany foana ina lalaina fa tonga misy ina hoana ry lalaina toneo tsara aloha ny fonareo fa misy inona ino toneo tsara aloha hoany fonareo roa fa misy inona re ry lalaina lazao dia maka-toerana inona re aingany ianao tsy zany fa zao ny anjera ho ny fiara-manidina nytondra amin'ny mahandro maty azandro ina tsony ndray ny amiko Andriamanitra
vonjeo lalaina fa torana izy a. Tena loza ray, loza roa fa ty ny tena tambo. Aoka seoka za mikosika ny tanany ianao mikosika ny tongony. Ahoana? Seo rehefa azalaozanao be lesaka eo foany. Tena tsy miaina ntsony ange izany rionjy. Tena tsy miaina ntsony. Tsy misy an'izany fa mandana miandry vonjy taitra ny aéroport ery ianao e. Aingana. Lasa re. Tsy ary tena ianao. Aza mbola miteny betsaka aloha fa tena mbola reraka be nge ianao izany. Manahoana ho mandry. Nitsabonanao aloha izao ny zava-dehibe ry miary a. Aleo aloha anao matory kely mihitsy ka. Fa aleo ary dia avy eo mankiny. Aleo aloha tsondromina fampatoriana ianao fa tena mila makaina tokoa e. Ao ny tananao meo aty. Ao ka rehefa tsy atory ahy e. Zay. Miandry 10 minitra sika dia miasa ny herin'ny fanafody. Mahandro aiza ianao? Zay efa natory rionja. Toa tsy ho vitako mitsy ny teny aminy fa maty mahandro kely. Na za koa aza mivara ontsana ry lalaina. Toa tsy ho zakako ny nijery ny fahorinika. Za zay efa voatsabo izao. Efa nafaly azy tanteraka ny fahazitranany. Efa niandro ny diny sisy. Ndrisa nefa tao anatin'ny iray mpimaso dia very tanteraka ny nofinofiny. Tsy hitako izay tenenina rionja. Toa tsy afaka eto masoko ny tsika ny mahandro kely. Ny badabada, ny kikikany. Kehitriny nefa tsisy tsony izany. Ny tanontsika efa zatra azy ary. Toa zary olo angamba. Okizay ry lalaina. Mampitomany akoho io nge ianao e. Eny ary. Aoka ho tsikitsiky no asehoantsika ny miary fa tsy ho apitsika tsoraka ny fahoriana. Mbola eo nareo miandry ny foazanao zahay ka. Hitako efa miandry ampitikitsikiana sy akafaliana neny. Tantana ny mbola sy mitrotro ny mahandry. Aza miteny an'izany. Tena marina izany rionja. Efa kaiky tokoa ny fotoana andozako an'ity tany fandalovana ity. Aza miteny an'izany ho ahy ianao ry miary a. Nefa izay no izy ry lalaina. Tsodrano anareo roa ho tonga n'izay tanjona irinareo. Mazahozy izaza irinareo. Aza atao toy ny tsy nisy nefa ny fiainana ny rantsika fa atao voreny izay manatsofina ka ty andry. Okizay e. Jereo fa mihaingana ny fitepon'ny fonao. Tara rionja. Aleo aloha iteny. Izay ny fiainako tito. Sanatria tsy amin'ny alahelo no andozako anareo fa tena ampifaliana tokoa. Fa aleo mantsy ahita andreo fianakaviako. Fa henoko hatraty ny fibadabada ny mahandry. Tsy ndrindona ery izy miandry aho. Olazaiko azy fa tena tia azy tokoa nareo. Angamba tonga ny fotoana hamerenako an'ilay fanontaniana izay tsy mety voavaliko tao anatin'ny 20 taona ny ainako. Nareo angamba afaka nomeny valiny aho raha tsy izay mihona ny erinantsika. Ary tena iriko ny amalinareo azy. Ny fiainana mihitsy veny natao ampijaly sa misy mihitsy ny olona efa nateraka hijaly ka tsy ho foana mihitsy ny fijaliana raha tsy mandao ny tany izy. Izay no sandany edanany. Ka hono aho misy mamaly ahy nareo anjara ratsy visa vitan-dratsy sa lahatra ihany no miainako. Ny raiko mantsy ny gadra, ny zandriko manarakaraka maty, ny reniko koa nanaraka azy. Lasa ny namako tena namako ny vadiko.
efa tena ho sitrana ilay zandriko farany Davida voarendrika ka maty. Marary koa ankoatr'izany ary tsy ho sitrana intsony. Izany ve no atao hoe lahatra? Lahatra.